Vaovao sosialy kosa raha tsy vaovao intsony amin'ny sofiny maro amin'izao fotoana izao ny mareny mahakasika ny Ady Tany tato Mitaraina araka izany ireo mponina eny amin'ny fokotany Antohobe Soavimasoandro eny noho izay resaka Ady Tany miantra amin'izy ireo izay. Tokatrano roapolo eo ireo tokatrano niaran'ny Ady Tany eny amin'ny fokotany Antohobe Soavimasoandro hoy nambarany solotenan'izy ireo. Efa taonany maro ny karakaran'izy ireo ny taratasy ara-dalàna momba ny tany izay una no navadika ho tanimbary azo ambolena. Manana taratasy avy amin'ny fokotany sy ny firaisana hoy nambaran'izy ireo manamarina ny azona mampiasa ny tany fa ny taratasy eny anivon'ny fitsarana kosa ny mbola tsy vita izay efa taona ny karakarana azy. Mitaraina araka izany ireo mponina satria dia misy ny olona tonga milaza ho tompon'ny tany ka manery ny ala ny fokon'olona. Tsy vitan'izany ihany anefa fa misy ihany koa ny fandrahoana atao amin'izy ireo hoy nambarany. Efa nisy ihany koa ny fampetsoana teny amin'ny polisy hoy izy ireo ka efa tamin'ireo mamboly amin'ny tany no vao antsona anaovana fanadihadiana. Avara zany vao eo amin'ny fotoanao fotoana zany nakatiny natongavany olona io ary tonga dia ohatran'ny mamaritra fotsiny izay tiana maritana izy. Dia ilay zavatr'olona tsy mbo misy eka koa ny ekana tamin'ireo olona ao zany isan'izany koa ny tenako. Tsy mbo ekana koa ny hoe ahoana ty tambary ty fa tonga dia hoe anay ty lasa nikangana dia avy le mpanambotrana izy ka dia mampalahelo fa zay dia mbola fitakana amin'ireo mpitondra fanjakana hatrany ambony hatrany amin'ny fakatampony any mba hijerenay akaiky satria dia mafy mahazo anay nompoka teo amin'ny efa taona tao zay mitady jeridika ny mikarakarana anay tany dia tsy azo le jeridika fa hoe rofotra ny boky keo mpanao azy dia miakatra isan-kerinandro mena fotoana koa zay manko ny domenina efa le zavatra tsy mety ho azo mihitsiny ka zay nangatahary amin'ireo le mpitondra ambony indrindra mbo manaka maso kely ny eo ny domenina fa tena sarotra mihitsy le mitady taratasy eo ny domenina. Manoloana ny toetra raha misy teny amin'ny fokotany Antohobe Soavimasoandro dia anidina tena toerana amin'ny filohan'ny afary malagasy mba hijery akaiky ny zava-misy. Ny tena antony dinanay aty izy aloha voalohany indrindra dia ilaza ny vahoaka fa fanjakana tandalantsika. Ny faharoa tena miakatra ny anteziram-bahoaka eto Soavimasoandro dia mikalme andry zareo zay milaza aminy fahalalana rery ihany no afaka jerevana azy. Ny faharoa koa zay mankahery aminy satria aradrariny tanteraka ny ipetrahany eto dia mankahery andreo vahoaka zay tsokivy amin'izany soparan'izany satria ny asa fivelomandreo olon'ireo dia tatsasy piompy. Dia ny dikan'izay zany raha ohatra ka korontanina foana amin'ny fivelomana izy dia ho simba. Ary ny farany dia farany nahatongavanay aty dia ampafantatra ny fitondram-panjakana zahay hoe tena efa tsy mety intsony ity Ady Tany ity ary maninona mangina mitondra fanjakana ankehitriny fa variana amin'ny resaka politika. Mba hitsinjovana ny tombontsony tsirairay dia miezaka manangana fikambanana atao hoe tamiefa na ny tambatra miezaka ho an'ny fampandrosoana ny afary isaky ny fokotany izay hiaran-tranga toy izao. Izany dia mba hanampiana ireo mponina amin'ny fiarovana ny tombotsoan'izy ireo.